Ty vidéo ty ny vidéo voalohany ao anatin'ny série-ana vidéo ianarantsika manamboatra application web hatramin'ny voalohany indrindra mihitsy hatrany amin'ny fahavitany hatrany amin'ny déploiement izy mandeha tsara any anaty serveur. Ny application ataontsika application gestion de courrier dia misy zavatra spécifique manokana ao anatin'le izy. Dia hivadika kely amin'ity ampisehoako antsika aloha izany le application teo aloha tamin'ny 2018 izy ity nataoko fa io no ataontsika refonte. Ataoko flou le contenu satria contenu tsy tokony ho hitan'izaniza moa izany hoe courrier-n'olona izany. Dia ny enregistrement anatiny ao angamba ny information anatiny ao ny zavatra mihodina ao amin'izao ano any amin'ny firy centaine de milliers na million latsaka kely eo. Dia misy antony moa izany tiana hanaovana an'le refonte tsy kitihana mihitsy moa izany ty code ty fa zavatra vaovao izy rehetrarehetra. Dia aveo jerentsika ny fomba himigrena an'le information ireo any amin'le application vaovao. Fa basiquement zany mitovitovy any fonctionnalité any Gmail fa ho ana orinasa. Dia misy zavatra spécifique ao anatin'le izy ao. Misy zavatra manokana ve tokony hazavaiko manoloana an'le application sy ny fonctionnalité any. Eny afaka miresaka ihany tsika hoe inona ny zavatra mahatonga an'le refonte dia ohatrany ahoana le zavatra ho ampiasaintsika rehefa avy eo. Dia ndao hivadika kely atao anaty excalibur-tsika ny zavatra mahatonga an'le refonte dia manomboka any amin'ny infrastructure tsika. Le application teo nampiasan'ny Oracle en tant que base de données. Dia efa ho tapitra ny licencen'izy io dia efa tsy afaka ampiasaina intsony le izy. Inona koa par rapport amin'ny infrastructure mihodina any anaty serveur dédié izy io dia hoe tokony mbola mitohy mihodina any ihany le application antsika manaraka eo fa ny anona tena ratsy kosa tamin'le teo ty gestion de fichier ty tsy nety mihitsy tamin'ity version voalohany ty dia reto koa ny teknolojia tamin'le izy nataoko tamin'izy io nampiasa Angular nampiasa Express. Zao vao mahatsiaro hoe Tailwind nampiasaina tamin'io inona moa nampiasaintsika tamin'io material Angular material angamba izy izay. Angular tsara mahafinaritra vao nanomboka mihitsy Angular 2 vao tonga kelikely dia tamin'izay no nanaovana an'io application io. Express ny bac rehefa jerentsika izay infrastructure izay zao tsy tia mihena hijery le code intsony fa tena mikitika an'izay amin'izao ary tena hoe mampieritreritra be satria misy problème maromaro ao anatin'le izy izany. Le infrastructure mihitsy na ny sécurité sy ny ohatran'izany koa ary. Dia hivadikitsika zany avadikitsika Postgres ny base de données mety ampiasa Prisma tsika ataoko hoe mety satria ara-baktely ny teneniko teo hatramin'ny voalohany anaovantsika ty application web ty dia afaka miara jerentsika hatramin'ny hoe inona ny antony hisafidianana an'ity technologie ty au lieu de ty anankiray ty. Next.js koa mampiasaintsika Tailwind tsy adino Tailwind ny mihodinkodina any amin'ny front ihany projet maromaro nampiasako Tailwind tato ato mahafa-po tanteraka
Ah, ah, dia ny teknôlôjia moa zany tsy hoe resahako eto fa tia raha ny tena marina ho an'le expérience développeur ty satria raha ireto hoe Oracle Angular Express no aroko amin'ny hoe sy le Angular moa zany miaraka amin'ilay matériel Angular matériel zay raha hoe solony telo intsy dia ataoko hoe reto x10 ny productivité sy ny fahafa-po mikody amin'ilay izy. Eny tamin'ny andro ndray tokoa mbola ohatr'izany ihany fa rehefa mandrosotsika dia mila haintsika ny s'adapte dia zay mankafy an'izay zavatra misy. Dia fonctionnalité vaovao be dia be ho an'ilay application izay moa zany no tena antony satria tsika tsy te hikitika an'ireto intsony. Dia ato amin'ilay fonctionnalité ato misy fonctionnalité mila implémentena nefany mila hitovy ihany ny fotoana anaovana an'ilay refonte sy ny fotoana implémentena application implémentena fonctionnalité vaovao anatin'ilay izy raha ohatra ka zao ny merina hoe hijery hoe inona daholo moa ny zavatra ato. Manarak'izay koa zavatra tena ilantsika n'ilay application vaovao tsy maintsy ialatsika amin'ilay teo aloha dia ny architecture an'ilay base de données par rapport amin'ny projet, transaction, user management koa moa zany dia tamin'izany aloha tena hoe azo lazaina hoe natao tanana ihany ny ankamaroan'ny zavatra rehetrarehetra ohatran'ny hoe fait maison be eny tsisy maharatsy ny fait maison fa raha te hanana contrôle ahoana moa zany ny balance antsika an'izay eny aloha rehefa miresaka teknôlôjia tsika miresaka an'izay fa tato amin'ny architecture ny base de données tato koa misy zavatra mila amboarina tonga ilay izy hoe intuitif tsara hoe vao mijery ianao dia hoe oy ohatr'izao mihitsy tokony firafitry ty modèle ty dia farany eto mety mbola misy antony hafa moa zany fa tsy efa iovintsika dia efa ampy ireo antony be dia be ireo performance ty zao satria efa iovintsika dia tena hoe afaka miavoe hoe rehefa le na dia le izy vao misokatra iny ary dia ny fomba fampiasana ny local storage fomba fangalana le info any anatin'ilay base de données Oracle ny fomba fidisplay-ena an'ilay izy tena hoe tsy teo am-piheverana performance mihitsy. Izy tsy hoe tsy mety ampiasaina fa afaka réduire ampafolon'izy izao io afaka optimisentsika x10 izy izao io ny performance raha ohatra ka manangana an'ity application vaovao ity tsika dia raha ny tokony izy moa zany tokony hoe tsy tokony hoe hitohy hatramin'ny farany ty série ty raha ty zany ny épisode voalohany ty vidéo alaitsika eto ty dia tokony mitohy hatramin'ny farany satria asa mila vitaina mihitsy ilay izy dia engane mba ho azo daholo ny zavatra rehetrarehetra le manangana application mantsy tsy hoe vitana étape kely hoe tsy maintsy ty dia avy eo ty dia avy eo ty dia avy eo ty fa mizatra be dia be tafiditra any anatiny dia raha vitantsika documenteny zay rehetrarehetra zay dia hoe zay hoe ressource tsara be ho antsika vao mianatra. Dia raha ohatra ianao ka te handray anjara amin'ilay famoronana tsy amin'ilay code aloha zany fa te hiresaka na manana fanontaniana ihany koa dia amin'ny fotoana anaovako live ireny no tsara ametrahana fanontaniana satria tsy mahavita mijery commentaire sy message fa be dia be ilay izy dia nefa ny atao amin'ny IT tsy hoe asa tsy asa ohatran'ity asa ho ataoko sy io ity fa fizarana sy fampianarana zany dia izay amin'ireny live ireny raha ohatra mametraka fanontaniana raha ohatra ka mizatra mahaliana anao manokana dia izay aloha ny épisode voalohany dia ao manaraka ao indray tsika mifankahita.